Ny afon'Andriamanitra. Faly miarabantsika nahatratra izao fotoana manokana izao. Tompany hitanao ary hahita fifaliana ny amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra indray isika. Alohan'ny hidirantsika amin'ny famelabelahana sy fandinihana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra, manasanao indray fa hiaraka hivavaka isika. Rehefa fitiavanao misotranao zahay ary faly mandrakariva izay ny miresaka aminao, mianatra ny teninao satria tianay ianao ka manome anay fahamarinana lehibe ny amin'ny alalan'izany teninao izany. Koa ny angatanay hatrany dia ny fanainao masina hanokatra ny fomam-pananay, ahafahanay mandray ny teninao amin'ity androany ity. Fatononona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any. Amen. Ny afon'Andriamanitra, iresadresaka ny momban'izay tsika amin'ity androany ity. Ny tenin'Andriamanitra dia imbetsaka milaza an'Andriamanitra ho afo mandevona, araka voalaza ny Hebreo 12 ka ny 7:20. Ary sainga tsy natao hampatahotra antsika izany ny hoe Andriamanitra afo mandevona izany. Ity afo ity dia zao tandindo ny fahamasinany sy ny voninany izay manadio antsika ary manome hery ho antsika mandrakariva. Raha toa ka loza ho an'ny ratsy fanahy izany fahazavana izany, dia fiainana sy fifaliana kosa ho antsika izay mino sy matoky azy. Zany ny zavatra vaovao mafaly ao anatin'ity hoe afo fanazavana ity. Ry havana malala, misy hevitra mampahery ho antsika indray amin'ity androany ity. Misy lesona mahafinaritra ho antsika izay anisan'izany ny fanandramana izay niainan'ny Mosesy niaraka tamin'ny voninahitr'Andriamanitra. Anisan'ny mampiseho amintsika fa ny fankazatra tsikelikely miandalana tamin'Andriamanitra ity Mosesy ity. Toa mampianatra antsika izany fa zasy ianao tokony hiaraka aminy isan'andro san'andro, mba ahafahantsika mifankazatra aminy isan'andro san'andro. Anisan'ny voalohany niarahan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra dia tao amin'ilay roy memy mirehatra. Afo izy io fa zao teo anisan'ny fankazaran'Andriamanitra, ny fankazaran'ny Mosesy tamin'Andriamanitra voalohany tamin'ny alalan'ny afo, ny aonany tamin'Andriamanitra voalohany izany. Ary na mbola nandeha ihany teo atendrombohitra Sinay, mbola niresaka tamin'Andriamanitra ihany koa Mosesy tamin'izay fotoan'izay. Ary taorianany moa zany dia zao hoe nisy fanotelony Mosesy izay nahita ny voninahitr'Andriamanitra, rehefa navelan'Andriamanitra hita ny voany, nisy dingana mahafinaritra teo zany. Teo ilay roy memy dia teo anisan'ny tongotr'Andriamanitra hitan'ny Mosesy, dia zao ny voany iray no hitan'ny Mosesy teto. Mahafinaritra ange izany, mampaherintsika zany, anisan'ny mampianatra antsika fa tokony hianatra tsikelikely ny amin'Andriamanitra isika ary tokony hianatra hifankazatra amin'Andriamanitra isika. Ny manaraka dia zao hoe fiarovana mahafinaritra ao amin'ny fahazavana. Fiarovana mahafinaritra ao amin'ny fahazavana. Na dia lehibe aza ny herin'Andriamanitra, izy dia miaro antsika mandrakariva, miaro ny zanany izy. Na dia lehibe izany voninahitra lehibe izany, ny tanany no manarona antsika mba ahafahantsika mifaly amin'ilay fahazavana lehibe, mba tsy hahatonga antsika ho levona. Ry havana malala, misy fanontaniana mahafinaritra izay voalazany amin'ny Isaia 7:30 ka ny 4:20 hoe iza amintsika no ahatoetra amin'ny afo mandevona, iza amintsika moa no ahatoetra amin'ilay lafo mandrakizay. Milaza ny andininy manaraka fa ny marina ihany no afaka ho velona eo amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany. Ny fampanantenana ho antsika amin'ity androany ity, fampanantenana omeny tenin'Andriamanitra ho anao amin'ity androany ity dia zao hoe ny afo mandrakizay dia tsy natao handevona anao fa natao hamirapiratanao.
izay ilay afo mandrakizay izay manon'Andriamanitra ho atsika. Ary ny mpaminany Daniela dia manome valiny mahafinaritra ho atsika ihany koa any amin'ny Daniela 12. Daniela 12 ka ny 7. Zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny fa mirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro mbo amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Tsarovy fa hitoetra eo amin'ny fahazavan'ny voninahitry Kristy mandrakizay ny marina, fa tsy ho levy ny afo tsy akory. Zany ny zavatra mahafinaritra. Ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy natao handringanana antsika, fa natao hanandratra ny fiainanao ho amin'ny fahadiovana sy ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Fanomezana maimaim-poana avy amin'ny Jesosy izany ho an'izay rehetra mino azy. Zany ny zavatra mahafinaritra. Izay le hoe afon'Andriamanitra. Ny afon'Andriamanitra dia ilay voninahitra mahafinaritra. Raha fitinana dia izao hoe ho an'izay mpiaradia, ho an'izay matoky, ho an'izay manandrana tsikelikely, izay miara-dalàna amin'Andriamanitra ihany no afaka ahazaka ny voninahitr'Andriamanitra izany. Tompane hitantsika tsirairay avy mba ho anisany ahazaka izany ane isika tsirairay avy, ary mba ho anatin'ilay anana fanandramana mahafinaritra dia ny miaradia amin'Andriamanitra mandrakariva. Amen. Raha ny abe fitiavanao, isaorana lehibe ianao fa nanome anay teny mahafinaritra tamin'ity androany ity, fa ikay ny afonao dia ny ahatonga anay amirapiratra ary hanandratra anay ho eo amin'ny fahadiovana, ho eo amin'ilay fiainana mandrakizay. Koa ny fanirianay dia hiasa mandrakariva ao anatinay fanainao masina, ahafahanay hivilanana ho amin'ny tsara mandrakariva. Ary tahiry ireo namanay izay mbola ao anatin'ny fotoana manokana, ao anatin'ny aizana, ianao Andriamanitra no analan'izy ireny mba ho anatin'ny lalana manokana dia ny fanarananao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana ivavaka, sotra toko malalo. Amen.